Oetsika manakatona fandarana amin'ity alahady ariva ity dia ny vaovao mahakasika ny fanatanjahantena eo anivon'ny polisy pirenena dia terahana tetsy amin'ny kianja Mahamasina zoma teo tokoa mantsy ny famaranana amin'ny hetsika ara-panatanjahantena mikarakarain'ny fianakaviam-ben'ny polisy oetiny mankalaza ny fafito amin'ny 50 taonany ny taranja baolina kitra sy ny taranja basketball moa ny fananan'ny ireo polisy tamin'izany anisan'ny nisogadana indrindra tamin'ireo taranja ireo navositra ho tompon-daka ny ekipan'ny polisy urbaine ho an'ny taranja baolina kitra. Toy ny fanao isa-taona dia misy hatrany ny hetsika ara-panatanjahantena karakarain'ny fianakaviam-ben'ny polisy pirenena ao anatin'ny fetin'ny fankalazana ny tsingeritaonany. Tamin'ity taon'ity ary dia ny taranja baolina kitra sy basket no nentin'izy ireo nankalaza ny fafito amin'ny 50 taonany. Ny talata teo moa no nanaovana ny manasa-dalana tamin'ity fifaninanana ara-pirahalahiana ity teny amin'ny kianja Mahamasina. Niavaka ny fandraisana anjaran'ireo polisy mpanao fanatanjahantena tamin'ity taona ity satria natambatra ho ekipa efatra ireo sampandrara misy eto andrenivohitra. Nahitana ny polisy urbaine izay iarahan'ny commissariat central sy ireo polisy any amin'ny arrondissement. Ny ekipa Natamora nahitana ny FIP sy ny service social, ny ekipa ny périphérique na ireo polisy miasa any amin'ny manodidina ny renivohitra sy ireo miasa any amin'ny handrim-panjakana isan-karazany. Ny zoma teo moa no nanatanterahana ny famaranana tetsy amin'ny kianja ny Mahamasina. Ankoatra ireo famaranana roa goavana ho an'ny basket sy baolina kitra dia anisany koa ny lalao ara-pirahalahiana nandraisan'ireo tompon'andraikitra anjara. Toy izao ary ny vokatra tamin'izany ho an'ny taranja basket ny Resta du Monde na ny ekipa voafantana nandesy ny ekipan'ny direction ho an'ny sokajy vehivavy. Ny ekipa nanosy nandesy ny ekipan'ny Resta du Monde koa tamin'ny vétéran lehilahy. Ny ekipan'ny périphérique kosa no vosotra tompon-daka ho an'ny famaranana sokajy senior rehefa nandesy ny ekipan'ny police urbaine teo amin'ny famaranana tamin'ity taranja basket ity. Ho an'ny taranja baolina kitra indray dia ny ekipan'ny Resta du Monde nandavy ny ekipan'ny staff ho an'ny vétéran lehilahy. Ho an'ny famaranana goavana sokajy senior dia ny ekipan'ny police urbaine reto miakanjo mainty amin'ny sary reto no vosotra tompon-daka rehefa nandesy ny ekipan'ny FIP tamin'ny Rain Ohatra. Mariana fa tonga nanome voninahitra ity famaranana ity ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny polisy pirenena notarihan'ny minisitra. Niazakazaka niraisana niainga teo amin'ny ministera natao androany maraina tamin'ny fitora moa no nentina namarana anivon'ny fankalazana. Dia iny vaovao ara-panatanjahantena eo anivon'ny polisy pirenena iny ihany koa no tsika manakatona ny fandarana mahery amin'ity alahady ariva ity isorako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mialohan'ny anaovako ny veloma mandram-peona amin'ny heriny anitako izao indray nefa dia tsy hainy tsy hisaotra ireo namana teknisianina niarana natotosa ny fandarana i Bosco no nakantsary ireo dainy kosa no nanindra ny sary sy feo ho tonga tany tokantranontsika tsirairay avy tany manome fotoana antsika amin'ny heriny anitako izao veloma tompoko.